Zany hoe zany 48 heures manko efa tonga ny drone sy ny sisa anampiana ny mpitondra fanjakana fa momba n'io député-ny Betroka io. Il a fait une bêtise nandefa olona amin'ny faritra Sofia aninona mo miresaka varira sy ny sisa. De enquête angamba no manampy an'izay fa zahay efa andalana manome vaovao sy ny sisa. Mankasitraka to. Oui, bonjour, mbala tsara manaona daolo koryabinareo ao ny Betroka. Efa lasany Betroka ary efa amin'ny hôtel ny Sampatsikilo. Mikasika ny savorivory any. Ny antony nandefasana ny Sampatsikilo any Betroka efa c'est trop ny ataon'ny député-ny Betroka. Ary efa misy information azo tena maro. Fa ny zavatra azo ambara ny tatitra voaray dia ny lesoka rehetra miresaka Jula sy ny sisa de io député-ny Betroka. Ary ny tsy nahafaly anay zany io député-ny Betroka io nandefa olona miresaka varira amin'ny faritra Sofia. Ary nahafaty olona izy niaraka amin'ny député-ny Mampikony de mba mitady ny considération ny fanjakana mikasika an'io. Fa raha tsy avoakan zareo izy io de avoakanay dolo io ny momba n'io député-ny Betroka io. Ary eto izy no mibaiko ny gendarme sy ny tany filaminana fa indrindra moa izy midénigré ny mpampianatra. De fa voarainay dolo ny momba azy, dossier malotony, ireo gadra navokany, misy gadra mandrapahafaty anakiroa navokany. De ny anakiray mo iny tratra iny fa ny anakiray zao mbola tsy fantatra hoe aiza. Anilakaka efa nandefa olona zay manaramaso an'ilay Julahy de fa atoato ny localisation fantatra. De efa nomenay amin'ny présidence ny momba ny député rehetra. Angamba tsy avoakanay Facebook fa le dossier tena mafana no avoakanay mikasika ny député-ny Betroka. Monsieur le député, manao erreur anao. Satria tokony mba nataonao any amin'ny faritra misy anao io resaka délinquance sy resaka mafianao fa tsy tokony tany amin'ny faritra varatra. Ka ialana tsiny fa tsy maintsy dominay ianao mandrapa idiranao en prison. Amboary tsara ny momba ny judiciaire anao sy ny avocanao fa fampelantanako ny dossier rehetra. Ary za personne mihitsy no mitraité an'ilay izy manaraka ny commande rehetra. Ary ho an'ny vahoakany Betroka efa misy drone anakiroa tonga Betroka mijery rehetra ny toerana fakany zareo omby, halatra, ny toerana misy ireo Jolay. De atoato angamba tsika mahazo résultat. 48 heures fotsiny nenay. De fa zay. Efa fakana sary sy ny sisa rehetra fa tongany. Fa après 48 heures tsy maintsy miala ao Betroka ny Sampatsikilo satria zay nanao tonga hoe ho tongany zay efa tonga de misy ny fitadiavana fa tsisy atahorana io. Zahay efa zatra miady. Raha resaka zany dahalo zany monsieur le député, Sampatsikilo efa niady hatramoela amin'ny faritra Sofia. Misy député maromaro mandanohy ianao ny antsona hoe Tompokila Josan di Rémy tao amin'ny faritra Sofia. Paix à son âme. Andriamanitra mo mandahatra an'iny. De fa asehonay zany ny kapasitenay fa atoato ny Betroka tsy maintsy diovina. Fa ny zavatra angatahanay fotsiny tsy maintsy esorina procureur, président tribunal, commissaire de police Betroka,
commandant groupement zany, commandant compagnie Betroka mila esorina. Misy mpiasany fonja mila esorina. Alohan'ny anesitra azy alefa ny dossier tsy maintsy alefanay direct any amin'ny présidence satria ohatrany zavatra nataonay nandefa information amin'ny présidence ny tenako mihitsy manana WhatsApp ny président nalefa amin'ny personne reto ny base ny zavatra tokony atao monsieur le président de mba andefaso effectif élément mpitandro filaminana ny Betroka fa raisiko ny andraikitry raisinay ny andraikitry tsy maintsy diovina ny Betroka. Ialana tsiny miala tsiny miala fondro fa mety tsy ho tianareo fa anatandany zay ty fahatongavany Sampatsikilo any zany no manatsangana antenne ao Betroka. Efa ajornay ao ny antenne ary 48 heures zay manao alasasiny hoe aizany anina rehetra makasary sy ny sisa ny point clé sy ny sisa rehetra de ireo assistant parlementaire mandrahona ny mpampianatra sy ny sisa miady amin'ny chef Sisco fampianarana rehetra sy ny sisa efa voaray daholo manome toko zahay fa Betroka tsy maintsy misy zavatra hipoaka. Ianao moa ny teny lazao ny momba anao izy anao monsieur le député ny Betroka raha misy maloto nataoko avoakanay io. Zahay tsy tokony hikitika Betroka fa nohony fandefasanao jolahy aty amin'ny faritra avaratra no tsy maintsy diovina zay. Ary mangataka immunité esorina ny immunité parlementaire ny député ny Betroka sy mampikony mba afahana manokatra enquête fa ny zava-drehetra fa nalefanay amin'ny Foibe Tananarivo. Mankasitraka tompoko.